Faly nitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy indray ny tena tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina fa 3 ny volana desambra 2024 andro iray mialoha ny faranany 2024 tanteraka. Avy hatrany dia hoametaiko aminareo ny andinindinin-baovao ao anatin'ny politika no isantarantsika kosa ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Nanao tatitra ny fahitan'ny fizotry ny fifidianana olona izay nitontosaina omaly teo anivon'ny renivohitry ny distrika ny KMF Knoe raha ny fanambarana navoaka n'ity rafitra ity natao tefy maika ny fifidianana olona. Volaravoavy. Natao tefy maika ny fanatanterahana ny fifidianana olona izay nitontosaina ny 9 desambra 2024 hoy ny KMF Knoe tao anatin'ny tatitra nataon'izy ireo. Nandray anjara feno tamin'ny fanaraha-maso ny fizotry fifidianana olona ny KMF Knoe ary nisy ny tsy fahatombanana maro ary tsy voahaja ny lalam-pifidianana hoy izy ireo. Niteraka fimenomenona teo amin'ireo mpikambana tao amin'ny biro mpifidianana sasany ny fahatarana, ny fandoavana, ny tampikarama. Olona no tendrena vonjimaika tsy nahazo fiofanana no nasolo ireo olona mpikambana ao amin'ny biro fandatsaham-bato tsy tonga. Nisy kolokolo sy fifidianana vato tamin'ny toerana sasany. Nisy mpanolontsaina ny commune izay mpampianatra no tereniny lehibeny hifidy lista candidat ray tamin'ny toerana sasany. Nisy chef zapy sasatsasany manana moto no terena hitatitra ireo mpifidy vavety avy amin'ny antokoray ho eny anivon'ny distrika. Nisy biro fandatsaham-bato tsy nanidy teony eo ny valopy nisy ny atao taratasy mpifidianana fa nentina avy hatrany teny amin'ny filohan'ny sedy aloha ho amarinina. No marian'ny KMF Knoe ihany koa fa ny alohan'ny fifidianana dia efa nahitana ny tsy fanajana ny lalàna. Anisan'izany ny tsy fanajana ny lalàna tamin'ny fandrafetana ny lisitry mifidy sy ny fotoana famaranana azy. Tsy voaja ny lalàna mikasika ny fandrafetana ny lisitry mifidy sy ny fotoana famaranana azy satria araka ny didim-panjakana laharana 2024 520 sy 700 andininy fahadimy dia ray volana melon'ny fifidianana no mivoaka ny lisitry mifidy vavety kanefa ny alakamisy 17 desambra zany hoe 12 andro melon'ny fifidianana dia mbola tsy voarafitra ihany ny lisitra. Nisy aza lisitra tamin'ny andro ny fifidianana vao ny faranana ary nisy koa tsy voafarana mihitsy. Nisy fanalany be ny tanàna efa perinasa sasany. Nisy fanerina kolaka na vatana ho an'ireo mpifidy vavety. Na dia teo aza izay tsy fahatombanana ny aloha ary nandritra ny fifidianana izay. Zotra tampilaminana amin'ny ankapobeny ny fifidianana. Navitrika ihany koa mpifidy lehibe na nefa ny anjidiny. Mihoatra ny 900 ny tapahavitriana tamin'ny fifidianana olona.